fa mba tsy ampitombo be izay tranga vaovao izay anatin'ireo nahazo ny CVO ny Arvavasion ireo mpiasan'ny postra manerana ny Madagasikara miaraka amin'ny vady aman-janaka izy ireo nandritra izany fotoana izany ihany koa no nilazany ministry ny postra sy ny fifandraisan-davitra ary ny Etao Arakajy mirindra fa ho vita tsy ho ela ny fizarana ny vatsim-pianarana ho an'ireo mpianatry ny université manerana ny Madagasikara. Miray Andrianjafy sy Fanirikeliny no nanangona izay vaovao izay. Anaporoa amin'ity zany no omena ny mpiara-miasa tsirairay anaporoa amin'ity dia ho an'ny vady aman-janaka mahazo anaporoa amin'ity ohatr'ity ihany koa ireto masika ireto dia nahazo fanampiana avy tamin'ny Union Postale Universelle itsika tamin'ny taona lasa 34 000 masika no azotsika avy any amin'ny UPU ireo no heverina fa fanampiny ho an'izay fitandremana zay tokony ataotsika. Roa arivo ireo mpiasan'ny postra manerana Madagasikara isitraka ireto fanomezana ireto miaraka amin'ny ankonany. Anisan'ny asa mafy ireo mpiasan'ny postra tao anatin'izay herintaona ny idiran'ny valinaretina coronavirus teto Madagasikara izay ary fiarovana azy ireo sy ny ankonany no antony ireto fanomezana ireto. Zay no nahatonga anay nanao izao etika izao nanome izao fanolorana izao mba ahafahana miatrika ny asa ao anatin'ny fitoniana ho an'ny mpiara-miasa tsirairay avy. Tafiditra ao anatin'ny asan'ny mpiasan'ny postra ny fanaovana ny qualification sy ny fizarana ny vatsim-pianarana ho an'ireo mpianatra eny amin'ny université izay ho vita tsy ho ela ho ny ministra. Efa vita ro qualification ary nandeha ara-dalàna. Fefa toerana vitsivitsy sisa no amaranana an'izany ary maro ireo zavatra niarahana ny postra sy ny ministera enina dia hoe ireo fandefasana atao hoe SMS zany mba ahafahan'ny mpianatra tsirairay mahafantatra azy mazava ho azy moa fa niasa goavana indrindra dia izay nataon'ny postra malagasy teo amin'ny fizarana an'ireny vatsim-pianarana ireny na dia misy faneraserana ary. Ankoatr'izay dia misy ihany koa ny fizarana fisotro-dronono an'ny zokiolona, ny fizarana ny karamam-pampianatra ary na dia eo aza ny fotoan-tsavotra lalovan'ny firenena dia miroso amin'ny fanavaozana samihafa entina manatsara ny tolotra sy ny vokatra ny postra malagasy.